Efa noresantsika teto ihany mikasika ny hazakazaka menany anarana hoe coup de pouce izay tanterahana any Antsirabe any amin'ny volana masa iny. Raha ny fanazavan'ireo mpikarakara moa dia mbola mandeha ny fisoratana anarana amin'izao fotoana izao izy ity moa. Ankoatra ny mahazakazaka fifaninanana azy dia maro ihany koa ny tanjona eo amin'ireo rehetra ratsamangaka rehetra izany manatotosa sy manatanteraka azy. Le any Antsirabe moa zany 22-23 mars ho avy izao ny anatanterahana anazy. Ny 22 mars natokana ho an'ny hazakazaka posiposy dia ny 23 mars natokana ho an'ny duathlon sy ny fizarana loka. Efa 20 izao ny isan'ny mpandray anjara ny soratra anarana amin'ny duathlon. Ankizy io amarinina fa 6 ans ka hatramin'ny 18 ans zany misoratra anarana. Dia ny licencié rehetrarehetra efa nisoratra anarana tany amin'ny mpitarika posy ianao ilay hazakazaka posiposy. Mbola afaka misoratra anarana zany ny olona ao Antsirabe ny fisoratana anarana ao amin'ny na ao amin'ny ligue athlétisme na ao amin'ny ligue triathlon vakinakatra. Efa eo ampanaovana azy mihitsy izay rehetrarehetra zao dia efa raha teknika efa fantatra ny lalana ny élimination ny pousse-pousse eo amin'ny avenue de l'Indépendance ny finale 6 km. Ny duathlon moa zany arakaraka ny taonan'ilay ankizy dia samy hafa. Fa ny hazavana fotsiny ny duathlon zany hazakazaka tongotra dia hazakazaka bisikileta dia hazakazaka tongotra. Tsy maintsy mila bisikileta sy casque zany izay vao mahazo mandray anjara amin'io. Ny loka omena miaraka ny hazakazaka pousse-pousse zany dia le 2 cyclo-pousse foana avy any amin'ny mpanohana Olsim. Ny duathlon misy omena ny sekoly voalohany indrindra zany omena loka mahatratra 300 000 ariary, dia ny faharoa 200 000 ariary, dia ny fahatelo 100 000 ariary. Dia le atleta mihazakazaka le ankizy moa zany mazava azy fa mahazo cadeau sy loka kely avy aty aminay sy avy any amin'ny mpanohana rehetrarehetra. Ny amin'ity zany ny hafatra zany dia toujours sécurité routière, ny fanentanana momba ny fahasalamana sy ny fahadiovana dia sy ny fanentanana ho an'ny olona rehetrarehetra ilay izy fa tsy hoe ho an'ny mpitarika posy fotsiny akory na ho an'ny ankizy. Dia manantena fa maromaro tsika handray anjara amin'io. Misy koa na hetsika maromaro zany natokana ho an'ny ankizy mihitsy satria tonga saina izay hoe aleo tonga dia any amin'ny sekoly sy any amin'ny ankizy kely indrindra mihitsy no tombohana le fanentanana. Dia misy circuit na sécurité routière, sensibilisation sécurité routière ho an'ny ankizy latsaky ny 1 taona koa zany atao.